Halleloia. Miara-panao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tonga amin'izao andro faharoa amin'ny anina saza izao. Androany 7 aprily 2024. Ny lohatenintsika androany dia ny hoe ny fahasahiny ireo voamarina. Ny fahasahiny ireo voamarina. Ambako tenin'Andriamanitra tsika izay hitantsika eo amin'ny obolana 7:20 amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Ny raha tsy fanahy mandositra na dia tsy misy manenjika aza, fa ny marina kosa dia matoky toy ny liona tanora. Amen. Ny raha tsy fanahy mandositra na dia tsy misy manenjika aza, fa ny marina kosa dia matoky toy ny liona tanora. Amen. Nataon'Andriamanitra ho tahaky ny liona ianao, sa mahatoky tena ary tsy hoe vohozongozo ny fanoherana. Mety emitra izao tontolo izao, mety maneso ny fononao, ny nofinao, mety manakana anao koa, fa ianao ilay nohamarin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary izany fahamarinana izany manome anao fahasahina toy ny liona. Tsy voatery emitra amin'ny ady ianao, tsy voatery hialatsiny ianao noho ny fononao. Ny fahavalo no mierina tahaka ny liona. Ino tsara tahaka ny liona, satria ilay tena liona dia ianao ilay taranaky ny liona avy any Joda. Mitsangana ary ianao ary avelo hierina ny liona ao anatinao. Ahoana ny fomba ampiarinao izany teny izany eo amin'ny fiainanao? Jereo ny ity ohatra anankiray ity, nandatsy hitsahatra hivavaka i Daniely, na dia nisy lalàna navoaka azy izay nanameloka azy ho faty. Nosokafany tamin'ny fahasahina ny varavarankeliny, nanandrify an'i Jerosalema intelo isan'andro. Tsy afaka nanisy ratsy azy ny liona tao andavaka, satria ny liona avy any Joda no mpiaro an'i Daniel. Amen. Fantarony fa ny lafiny ray eo amin'ny fiainanao hoe inona ny mampiempotra anao. Angambany hoe ny fizarana ny fononao, na ny fijoroana amin'ny marina, na miaro olona tsy afaka miaro tena ohatra. Sahy mandray andraikitra an'io. Ambarao mafy hoe voamarinao amin'ny alalan'i Kristy, ary sa toy ny lionao. Amen. Hivavaka tsika ary. Tompo, misaotra anao fa no hamarinanao tao amin'ny Kristy aho. Tsy matahotra intsony aho. Feno ny fanahy fahasahina ao an'io. Aoka ny tahotra rehetra iankohaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lio anao ary mandeha amin'ny fahefana nomenao ahy. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao.